fanafiana fanakanandalana mitranga amin'ny lalam-pirenena manerana Madagasikara amin'ny saka tsy fandrifarimana ary mampalahelo dia misy ny maratra ary misy ny arianana foy tsy ela fa vao fapomaly dia misy zandary anankiray izay nanao escortana convoi zany hoe tômôbila maromaro zany avy namontsena ao anatin'ny fandaminana io no misy nanafika dia voatifitra tamin'ny tongony le zandary io dia afaka nampiasany basy nefa izy riposte dia maty any le olona le dahalo sakan-dalana fa nampalahelo noho ny avy betsaky ny raha very taminazy dia maty io zandary zay zavatra moa dia mitranga tany amin'ny Angina entre ny Angina sy Ambositra. Raha hitanareo dia manolo atsika eto zany dia ny DG ny ATT izay hitany gendarmerie firenena eo koa zany tokony andraika avy amin'ny faritany ny faritany tokony andraika voalohany amin'ny faritany tituliara ny tokony andraika voalohany amin'ny faritany Fianaratsoa commandant sergent titulaire sy commandant sergent Fianaratsoa ny commandant groupement koa hatrany amin'ny national setiny hatrany Atsimoany Amoronmania Iombea hatramy Vakinankaratra reo daholo zany reo manapekaro anakaty zany hijerevana vaholana mikasika amin'ity ady amin'ny tsy fandrifalemana amin'ny route nationale aty tsy vitan'izay ihany koa fa rehefa nidinika ihany koa zany eo amin'ny fitaterana eo fantatrareo zany ny mpitatitra ny coopérative dia ny flohany zany reto ao miaraka amintsika ato amin'ny efitra ty zany ny solotenan'ny chauffeur misy koa tompon'ny fiara zay manao ny fitaterana. Ny zavatra nodinina dia fantatrareo inona no atao mba hisorohana ity fanakanandalana mitranga amin'ny lalam-pirenena ity. Rehefa nivory zany zay dia misy drafitra misy paikady ny fanarahany tota telo tota miaraka amin'ny ATT zany ny aty amin'ny tandro firenena gendarmerie firenena dia ny ao amin'ny ATT ary ny ao amin'ny fitaterana amin'ny taxi brous zany misy paikady napetraka mazava tsara zany zay ho ampiarinay tsy ho ela akory fa manomboka rapitso ihany. Ny paikady io dia ny zavatra tsikaritra zany dia maro ny paikady efa napetraka nefa ny matetika izy ireny dia vetivety eo ihany koa dia efa tonga any amin'ny reo olon-dratsy satria reo olon-dratsy reo koa dia mandinika mijery ary mieno ny zavatra misy sy ny zavatra eno ataon'ny mpitandron'ny filaminana ataon'ny mpitatitra ataon'ny any amin'ny ATT noho izay anton'izay zany dia ho tazominay ho tsy ambara telo zany paikady zay ho ampiarinay manomboka rapitso fa ho hitanareo manomboka rapitso zany le paikady zay ho ampiarina amin'ny fitandrona ny fandriampahalemana eny amin'ny lalam-pirenena eto Madagasikara. Tsy mora io zavatra io, ny zavatra angatany amin'ny zavatra fantatra fotsiny dia zao matoa misy ireny fanakanandalana reny dia ny mpanakan-dalana dia tsy lavitra fa eo amin'ny manodidina ihany ary mahafantatra tsara ny toerana amin'ny sirana. Ny angatana amin'ny vahoaka malagasy zany dia anampy ny mpitatitra, anampy ny mpitandron'ny filaminana amin'ny fanomezana vaovao amin'ny famifilazana hoe misy olona mampiahy ato amin'ny toerana ohatran'izao mba ahafahan'ny mpitandron'ny filaminana mandray ny andraikiny malaky dia malaky. Marihana fa na dia betsaka ary misy teo ny fepetra ifandraisina dia hita ohatran'ny kely ihany raha ohatra mihoatra amin'ny zavatra mitranga. Io moa le hoe fandoto ray tandoka tsy mandresy fandio raisiny satria raha tsorona aminareo zao ny resaka ady amin'ny fanakanandalana nanomboka tamin'ny volana janvier nakaty dia efa nisy 4 ny olona voasamboka ary migadra dikan'izany hatratrarana porofo fitazon'ny zavatra io zany hoe tsy miketra fotsiny zany mpitandron'ny filaminana fa manao fanadihadiana sy famotorana hatratrarana izy tsy vitan'izay koa fa efa misy koa anankiefatra no olona maty zany hoe noho le intervention tonga atao zany na sendra an'le taxi brous zay nisy gendarme miaraka taminazy amin'le convoi dia nintervenir dia maty le coupeur bleu mpanakan-dalana zany. Tsy vitan'izay ihany koa fa misy ka anaky 5 no tsy tanteraka le fanakanandalana satria tao anatin'le convoi na tao anatin'le convoi le taxi brous sy le tomobile mandeha amin'ny alina zany misy zandary nao intervention dia tonga dia mitsoka le dahalo. Zay zany raha lazaina aminareo zany ka dia lapotsiny fa tsy azo tenina eto aloha zany le paikady fa dia hitanao raha ny teniny teo zany fa manomboka rapitso dia sy fepetra be raisina mikasika ny zavatra zay.